Antoko-panohitra eto Madagasikara takiny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Ijorony. Trano-piantohana mama mbola mitohy ny fifanolana eo amin'ny mpiasa sy ny mpitatitra. Ankoron-drano andrefana mitaintaina ny mponina fa miveriny indray ny fanotofana tany. Ankafalena tombokilasy tompokivavy no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao matonaly izao. Sabotsy fa 17 ny volana Aogositra taona 2024 sy 2025 tonga soa tamin'ny fotoana ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasiky ny resaka politika araka ny hitantsika tagnatin'ny lohateny vaovao teo dia andry sy antoky ny fisian'ny fanjakana tsara tantana ny fijoroan'ny antoko-panohitra eo amin'ny firenena satria izany no anisan'ny arofanina ho an'ny mpitondra. Takin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa moa ny ijoroany izany antoko-panohitra izany eto Madagasikara. Raha ny tanjany ara-politika dia rariny sy hitsiny raha ny filoha Marc Ravalomanana no filohan izany antoko-panohitra eto amin'ny firenena izany. Nagnano ny fanadihadiana momba izay indrindra Mirado Benjamina eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Mark ny firoson'ny firenena iray amin'ny tena demokrasia ary ny fisian'ny tanitandalana, ny fanekena ny fisian'ny mpanohatra matanjaka ao aminy. Voapirofo eran'ny firenendehibe rehetra izany ary azo lazaina fa izany no tena mampandroso azy ireo. Nampirisian'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny isian'ny mpanohatra eto Madagasikara. Ny maso ivon'ny Frantsa teo aloha Véronique Volan-Aneni dia anisany nanipika izany nandritra ny lahateny nataony tamin'ny fankalazana ny fety-pirenena frantsay farany teo. Ainsi, il vous revient de consolider la démocratie, toujours fragile, de faciliter la création d'une opposition active, constructive, sur la base des textes constitutionnels. Ilaina ny mpanohatra mba tsy ho lakiloso tokana no hen'ireo vahiny miasa sy monina eto amintsika. Niona tamin'ilay maso ivo na ambassadeur na ireo resolontena miasa eto Madagasikara dia nanazava hoe ianareo dia nahapirisika mihitsy tamin'ny voka-pifidianana iny laza hoe tena manana ny légitimité enao ianao sy légal raha ianao ny antoko-panohatra naturel. Indrindra ny zareo amin'ny planeta na ilay solitena planeta amintsika Madame Violette napisika tokoa ny Union Européenne hoe tokony isy mpanohitra matanjaka eto mba ho ataonay interlocuteur mba amin'izay mahazo vaovao ihany koa fa tsy dia lakiloso tokana fotsiny. Mahafantatra tsara zany toeran'ny mpanohitra zany ny tenako. Ianareo tena mpanohitra manaraka ny lalam-panorenana, tena mpanohitra manaja tsara ny lalàna velona ary manaja fitondrana. Vao niresaka tamin'ny Amerikanina omaly jeren'ireo tsara ny azy. Tokony fotoana anankiray izay tena mpiavaka eto amin'ny firenentsika. Raha tany a Bruxelles aho dia niresaka tamin'ireo izy hoe hijery izahay ary mampianao izahay fa i Madagasikara no ataonay ohatra na exemple aty Afrika. Ratsaivina dia ny zoma 14 Aogositra lasa teo no nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Marc Ravalomanana no lany filoha, manana tanjona efatra ty RMDM ity dia ny fametrahana ny demokrasia tena izy fa tsy demokrasia saritsariny mba hiantohana ny fifandimbiasam-pahefana. Ny fametrahana sy ny fanajana ny fanjakana tandalana mba hisorohana ny fanampara-pahefana sy ny didi-jado nataon'ny mpitondra. Ny fanajana ny fanjakana tsara tantana ho an'ny tombotsoa-pirenena ary ny farany dia ny fikatsahana sy ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy manontolo fa tsy ny tombotsoan'ny olombitsy eo amin'ny fitondrana sy ireo mpiaradia aminy. Fa araka nefa fantatsika jiaby dia totosa omaly teny Tsimbazaza ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka samy nagnaboaka ny etaetany ahafahana mampandroso ny tanàna ireo solombavambahoaka izay nisy eo televiziona moa izany arakaraka ny olana mitranga sy ny tinady ny faritra kiraikiaraiky no ametrahana ny fangatahana saingy nisy ihany anefa ireo etaeta izay tsapa fa feno tsy fahamatorana sy nisy tsy fahalalana ihany
ihany koa tao agnatiny izany. Nagnano fanadihadiana momba izay ary mitatitra ny vaovao Mirado Rabenjamina sy Manora Andriamalala. Nanaitra ireo nanaraka mivantana ny fiaonan'ny gouvernemanta sy ny député omaly teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza ity fangatahana hafakely ity. Raha mety ve ny fako rehefa tsy hanao ny commune urbaine n'Antananarivo sao dia mba afaka manao isika ao amin'ny ministera amin'ny fakana fako n'Antananarivo fa dia tena mivangongo dia mivangongo tokoa nefany mba kapitala ihany ny Antananarivo. Tena tsy fahalalana tokoa ve sa fitite amendrifendro ny mponina Antananarivo ny antony nanaovana izany fangatahana izany? Iza ny tsy malala fa ny fandrindrana ny fandrofana ny fako eto arivo dia efa napetraka tanteraka amin'ny Samva izay eo ambany fiadidian'ny ministeran'ny rano. Fa eto dia miafatra kely any honorable député lanto momba ny fako n'Antananarivo tsy misy idiran'ny commune urbaine n'Antananarivo tompoko ny fakana ny fako fa ny Samva. Commune urbaine n'Antananarivo dia mitondra ny fako eo amin'ny bac à ordure sy ny parc à bœuf fa fitondrana ny fako miala amin'ireny toerandreny mankany Andralanitra dia ny Samva izay eo ambany fifehezan'ny ministeran'ny rano ka tsaro fantatrao izay fa aza miteniteny foana fa mamenatra. Raha misy ihany ny vola inona tokoa ny andrasana tsy andraisana fepetrana tanterahana ny asa hatrizay? Ary mba aiza ho aiza amin'izao ilay fampanantenana anatin'ny teti-bolam-panjakana matsy fitaovana ny Samva. Ny tsikaritra aloha izao dia nampihenana ny teti-bola ny Samva ho lasa 9 miliara ariary raha toa ka 9.7 miliara ariary izany. Izany hoe nahitana fihenana 4.2 isan-jato be izao. Noho ny resaka politika dia hodiny tsy hita ny ezaka ataon'ny komina Antananarivo renivohitra momba ny fanadiovana sy ny fandrindrana ny tanàna. Ezahana lotona tanteraka ny be ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Saingy isan'andro anefa dia misy ny hetsika fanadiovana sy fanatsarana ny tanàna izay ataon'ireo erany boriboritany arivo, saingy saromana amin'ny fanapariahana ny vaovao mandeha amin'ny sain'ny mpifidy izany. Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia maro indray no mitaraina ireo mponina raha ny zava-misy eny amin'ny faritra Akorondrano andrefana iny satria ny mipody koa tato ato ny fanotofana tany izay ataon'ireo vahiny miatra amin'ny velon-tegna sy ny fiainana andavanandro ny mponina eny an-toerana nefa izany. Noro fitiavana sy tokira maro lahy no mitatitra ny vaovao. Nanomboka ny volana Jolay teo no nitranga ny fanotorana tany teny amin'ny fokontany Akorondrano andrefana. Arak'izao hita amin'ny sary izao zava-doza no asetrany satria dibo-drano ny trano manodidina izay efa mahatratra 200 tafo. Marina fa ny manodidina no tena mitondra fiasana amin'izao fanotofana tany izay heverin'izy ireo fa tsy ara-dalàna. Misy fiantraikany lehibe satria le fanotofana mandeha foana ihany nefa le fijerena an'le resaka momba an'le kanala tsy misy mihitsy ny voandrano satria izay zany etya toerana iva misy anay dia rehefa toerana iva dia matetika voavy ny orana dia fa manomboka miakatra foana ny rano tonga hatrany an-trano mihitsy ny lalana tsy lazaina intsony dia nefa ny hatreto le mpanototra manototra foana dia ny zavatra angatanay zany hoe mila tokony mba manao kanala ry zareo satria na le tompon'le tany na le olona mivezivezy eto karama raha tsy fantatra mihitsy olona vaiza le tompony olona izy fa dia manototra foana isan-kalina ry zareo dia izay zany mba ilainay anaovana iantsoavo amin'ny fitondram-panjakana. Raha araka ny fanazavan'ny mponina, teratany vahiny Maorisiana no tompony tany. Tsy nisy akory ny fampahafantarana sy ny firesahana mialoha tamin'ny mponina ao an-toerana ny amin'izao raharaha izao hoy ny fitarenandreo vahoaka. Le madama resaka taminay zany dia le madama gérante fa araka ny feoenay dia hoe Maorisiana ny tompon'le manao an'le ty zavatra tompon'ty tany ty Maorisiana fa le madama tsy tompon'ny tapaka fa zany le madama zany mivalina azy fa gérante izy. Teo aloha izy nilaza maromaro fa maromaro betsaka satria laza izy fa katsaria amin'ny toerana iry any amin'izany toerana any akaikaiky faritsy ny lalamby ihany ngamba amin'ny premier plan any amin'ny lalamby sisany tsy voakasika tamin'le izy
dia naka konkoa izy ary amin'ny anariny naka kely izy amin'le izy aminay zany tsy rariny le fanongotana amin'le fanalana trano izay ny tena marina tsy rariny aminay satria nataonay ahoana moa sabatsy efa tany efa io mipetrahanay efa amapolo taona maro ve dia izay ve hiala amin'ny tranonay ohatra amin'izany fehiny anjakan'ny vahiny ny tany lasa ny tompony indray amin'izao no mangatakatiny amin'ny vahiny fa raha ny vaovao avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia ny farimbona nagnano fanadiovana ny avy amin'ny boriboritany voalohany sy ny teo anivon'ny mpamonjy voina tamin'ity niany ity toy ny resaka fanadiovana izay efa natao nomaly teny amin'ny arabe ny fahaleovantena ihany moa ity natao tamin'ny androany ity izay nampiasana ireo fitaovana jiaby teo am-pelatanana toy ny fiarabe ary nisy ihany koa moa ny lalana tamin'ny faritra sasany izay tsy maintsy nodiovina tamin'ny rano nandritra izany fanadiovana izany. Edena Elia Mathieu Princy. Tsy vita iray andro sy roa andro ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo fa mila mafisina sy tohizana isan'andro satria tanàna madio sy milamina no targetra Andramatoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana. Rehefa avy ny fandrombonan'ireo ekipa mpanadio avy eo anivon'ny boriboritany voalohany ny fanadiovana sy ny fanalana ny fako teny amin'ny lalan'ny fahaleovantena Analakely ny andron'ny zoma 14 Aogositra dia mbola nitohy ny sabotsy 17 Aogositra izany ezaka izany ny fandrimbona ireo ekipa mpamonjy voina tamin'ny fanadiovana amin'ny alalan'ny rano ireo toerana satria dia tena hita tokoa fa maloto sy maimbo ny tanàna noho ny fisian'ny toe-tsaina tsy tia fivoarana sy fahadiovana ka manary ny fako etsero fiarabe ny mpamonjy voina misa 4 ny tonga teny an-toerana ny 17 Aogositra 2023 mba anampy ireo ekipa mpanadio avy eo anivon'ny boriboritany voalohany. Tsara ihany ny manamarika fa efa asa andavanandro ny komuna ihany ny fanadiovana toy izao kanefa tsy ampy izany fa ilaina trany ny fifanomezan-tanana satria mafy ny asan'izy ireo. Ny komuna Antananarivo renivohitra dia manentana ny tsirairay an-trany mba samy andray andraikitra tandrify azy satria tanàna iaraha-manana Antananarivo soiombona ny malagasy. Tamin'ny 15 ny volana May loso teo iny no tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny teti-bola nasipantsina izay ife ny fandaniana mandritra nyity taona ity. Nisy ny fampianana ny vola ampiasain'ireo ministera vitsivitsy ka anisan'ny voakasika tamin'ny izany ny teo amin'ny resaka fampianarana eto Madagasikara. Mirado Benjamina Tokira Marolahy. Tsy hita taratra ao amin'ny teti-bola-panjakana nasipantsina ny fampiakarana ny lanjan'ny fampianarana eto Madagasikara. Na voafaritra mazava tsara ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana azy zany dia hita ho mifanohatra amin'ny sora-bola mpandehanana ny rarahan'ny fampianarana. 3.4 miliara ariary mantsy ny teti-bola natokana ho an'izany sehatra izany. Ny tatitra nataon'ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena CCOC ny nafantarana fa nahiana ny fitondrana 3 miliara ariary io teti-bolan'ny fampianarana io. Nasongadin'ny CCOC fa nisy tokoa ny fienan'ny teti-bola ho an'ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ireo tombotsoany hatramin'ny ray faingo 900. Azo heverina ho isan'ny politika ny fitsitsindry izao, saingy ny tsikaritra dia to mifanohatra amin'izao fampienana ny teti-bola izao ny mari-karama ho an'ireo mpiasa amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Nahitana fiakarana 7.3 miliara ariary zany tao anatin'ity teti-bola nasipantsiny ity. Ny tena zava-doza dia ny fisian'ny mizana-tsindrin'ila eo amin'ny samy mpiasam-panjakana. Fantatra mantsy raha ity tatitra ity fa samihafa ny karama raisin'ireo mpiasa ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny ministeran'ny fampianarana. 3 tapitrisa ariary isam-bolana ny raisin'ny mpiasa ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola raha atambatra ny karama sy ireo tombotsoa maro toy ny fankasitrahana na ny primy isan-karazany. Apatelon'io karama io kosa zany hoe 903 alina sy 9 ariary isam-bolana ny karama sy ny tombotsoa raisin'ireo eo anivon'ny fanabeazam-pirenena. Mampanontany tena ihany ny fanapahan-kevitra toy izao. Sanatria ve dia hopitehana ny fampianarana entina hanabatoana ny zaza malagasy ka ho zary lasa nofy ihany sisy ireo fampanantenana nataon'ny filoha nandritry ny fampelezan-kevitra hoe ampiakarina ny lanjan'ny fampianarana eto Madagasikara.
Fa mbola olana eto Madagasikara ny resaka fiahina ara-tsosialy ary maro ireo tsaiky madinika no anisany voakasika ny izany. Raha tsy misy an'ireny karazana fikambanana izay mandray anjara amin'ny asa sosialy ireny dia tsy misy mpiady koa ireny ankizy ireny. Tahaka ny fanao ity fikambanana sosialy raiky ity izay manao hetsika ho fanampiana ireo ankizy 300 isan-taona ka nisy ny hetsika natao tamin'ity taona ity. Noro fitiavana sy tokira maro no mitatitra ny vaovao. Zaza sahirana misa 300 isan-taona no misitraka ny fiahina ara-tsosialy eo anivon'ny fikambanana tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Ka ireo zaza mirendren'ny andalana, ireo tsy misy pia ary ireo tsy velon'ny iray aman-dreny no tena voakasika izany. Marina fa na eto Andrenivohitra aza dia tena ahitana izay zaza sahirana marobe mirendreny eny andalana, indrindra eny Mahamasina sy Analakely, ankoatra ny eny amin'ny faritra Iva. Marina fa ireo zaza efa taona no miakatra hatramin'ny 20 taona no misitraka izay fandraisana ny tanàna izay. Ny nampiavaka azy tamin'ity taona ity maromaro ny activité nampiana atao aminay, ny indrindra ny ara-kultoraly. Ohatra hoe nisy ny tamtam, dia nisy kokoa ny vaksova sy ny sisa tamin'ireo. Dia ataoko hoe taona atao 10 taona atao ao dia nanao antiatsika ity foana zahay. Dia tena tanjona amin'ilay izy ampahafantarana ihany rehetra hoe misy zahay dia afaka mavita an'izao ohatran'ireo entanentantsika ombana. Raha ny hita matetika ny fikambanana tsy miankina toy izao no tena mijery akaiky ny hoavandreny ankizy sahirana ireny eto Madagasikara. Aiza ho aiza ny fandraisana ny tanana ny fitondram-panjakana manoloana izany. Nambarany mpanabe iray eo anivon'ity fikambanana ity fa tsy misy ny fanampian'ny fanjakana ny amin'ny fiahina ireo zaza tezaina ireo. Midika izany fa tena mbola latsaka ambany ny resaka sosialim-bahoaka eto an-toerana. Mbola lavidavitra nesaka satria misehatra kokoa aty amin'ny sosialy zahay dia tena hitantsika raha tsika malala angambany amin'ny fanjakana somary mbola lavidavitra resaka. Eo ny tena tsika ny Cameroun dia hoe tsy mianatra izy, tsy mianatra na hoe aretina ihany konko. Dia izay mandra-tanana daholo na fitsaboana na hatramin'iray aman-dreny ary raisina tanana. Misy koa ny école des parents ilay isam-bolana tsy maintsy atao. Mitohan'ny hetsika maromaro satria ivo mitateraka izay izao ny fankalazana ny 20 taona ny jolonay dia manomana zavatra maro be mihitsy izahay mandritra ny 20 taona. Ny koa ny hetsika androany dia fanokafana sahady ny 20 taona ny engagement. Anisan'ireo ankizy tezaina ao amin'ny fikambanana miany zaza sahirana i Ana. 9 mianadahy izy ireo no mpiray-tam-po noho ny fahasairana indray aman-dreniny dia tsy afaka nanohy intsony ny fianarana izy. Izay andrefa nambojanary no mipetraka na amin'izao ary dia teny amin'ny centre Ranomanty izay no mianatra. Dia ny zavatra hitako izany dia ny nanomboka ny mivoatra, misy fivoarana. Dia za 10 taona nanomboka nianatra teny amin'ny CGMAN, teny amin'ny ONG Man. Dia izao 10 taona mbola raisiny zareo mianatra tamtam amin'izareo manda. Zavatra hitako dia mahafinaritra ny zavatra nataony taty. Zavatra ny taloha dia ny ray aman-dreninay dia sahirana ara-bola dia tsy ampy le enti-manana dia tsy maintsy hoe nandeha nitady olona handray anay. Ny taona 1979 no niforona ny fikambanana manda miahy ireo ankizy sahirana eto Andrenivohitra. Efa tamin'io taona io no nanomboka androso tamin'ny asa sosialy izy ireo. Fa mbola tsy vita ny koragna momba ny trano fiantohana mama amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny niany marandray dia nisy ny valandresaka nataon'ireo mpiasa eo anivon'izany trano fiantohana izany tamin'ny mpagnano gazety izay nanehoan'izy ireo fa mbola mijoro ary mirahina ireo mpiasa ho amin'ny fitakiana ny zava-misy amin'izao fotoana. Noro fitiavana sy tokira marolahy no teny an-toerana mitatitra an'izay.
tsy manaiky ny fanakorontanana tariny filohan'ny fivondrona ambeny mpitatitra raha matora ary nirina Clémence avy amin'ny trano-piantohana mama fanakorontanana izay miroso makany amin'ny fampisaraham-bazana ny mpiasa eo anivon'ny orinasa io izay tariny filohan'ny fivondrona ambeny mpitatitra no mitranga amin'izao raha ny fanazavana no mafisy ny solotena ny mpiasa fa tena misy ny fiombona-po sy ny firalahiana eo amin'ny samy mpiasa na dia nisy aza ny faly anakorontana. Votoatin'ny ampanatsoana roa mpanao gazety androany moa zany dia ny filazana hoe misy ny firaisan-kina ataon'ny orinasa mama ataon'ny mpiasa indrindrindrindra ary ny mpiasa ato dia tsy manaiky ny izarazaran'ny mpiasa zany mahoana moa ny mpiasa raha mizarazarany tsy mihodina ny orinasa ary orinasa efa nikelezanay na hatramin'izay hoe no avela ho potipotehana fotsiny hoe satria rehefa misaratsara ka mpiasa lasa misy firehana samihafa tsy araka ny afaka anao ny asa tsakany sy andafany dia lasa hitotongana indray le vokatra nefa efa voalasa teo fa efa ao anatin'ny tena hoe toerana mba tafasondrotra le orinasa iasanay ary izay ny mahasarotiny anay eto mahatonga ny ho voritoy izao ny ato moa zany dia misy manoloana ny zavatra misy ato dia efa mijoro ny atao hoe délégué du personnel tsisy mpiasa izay tsy nanana olana tatiko tsy voasakana anantona an'ireo délégué du personnel ireo izay koa moa ny tena andraikitry ny délégué du personnel mijery an'izay zavatra mahazon'ny mpiasa izay fa sendra ny fanendrena zareo dia no heverina fa hoe sanction disciplinaire tsy ireny ihany no atao hoe nahazo fanendrena misy mpiasa fa zay moa no efa firehana na raha sy hoe zavatra no heveriny hoe sanction disciplinaire dia ataoko hoe tonga amin'izay ngamba no fanambarany zareo. Tsara ny mampatsiahy fa mbola ilay resaka fifidianana ny biraon'ny mama ny 1 Desambra 2024 lasa teo tany nosy be no fototry ny olana hatramin'izao. Nilaza mantsy ny filohan'ny fivondrona ambeny mpitatitra fa tsy ara-dalàna ifivoriana io fa hoe misy osika. Tsy marina izany filazana izany raha ny voalazany eo anivon'ny trano-piantohana mama araka ny fanazavana izay hoentiny izy ireo. Hoe ny etombohan'ity disadisy ity iny dia efa mazava hatrany ny fanambarany tany amin'ny direction tamin'ny haino manjery ihany koa any ngamba dia efa hitanareo ny valiny fa ny anjaranay mpiasa dia hoe nandeha araky ny tokony ho izy zany raha fandehan'ny fifidianana tany Nosy Be zany nankatoavan'ny ministera zany ka izay mety mahita olana ao ambadika izay aminay mpiasa dia rafitra efa mipetraka io zavatra io dia ekenay ho lavorary iny moa natonga ny disadisa efa voavaliny ataontsika hoe ampitantana angamba iny sy atao hoe isan'ny mpitatitra sasany tamin'ny haino manjery ihany efa voavaliny angamba iny fa hoe ara-dalàna ary izay koa dia mihevitra n'izany satria nisy tany nasolotena ny voarakitra tsara atsoratra araky ny lalàna sy ny demandalàna zany ny resaka fifidianana tany Nosy Be tany. Ankoatra izay mahery ny dimanjato ny mpikambana eo anivon'ny trano-piantohana mama manerana ny nosy. Araka ny fantatra tsy voatery ho mpitatitra olona ihany no afaka miditra ho mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanana fa ny mpitatitra manao ny resaka fitaterana entana raha ny sata vaovao efa mipetraka. Vaovaony politika indray no impodianantsika kely aloha mety ahina ny hisian'ny ankamehana eo amin'ny fifidianana kominaly izay ho tanterahana amin'ity taona ity nambaran'ny MCF satria mbola maro ny pitsopitsony izay mbola tsy voamana tsara ny amin'ny izany. Etsy andaniny dia tokony hosoloina ho iatrany ny mpikambana anivon'ny MCF ireo mpikambana amin'ireo rafitra izay efa tsy naomby nandritra ny fanatanterahana n'ireny fifidianana teto amin'ny firenena ireny. Nitoy tamin'ny androany tany Fianaratsoa moa ny fitetezam-paritra izay ataon'ny MCF na ny hetsiky ny olom-pirenena mamongotra ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna mandritra ny fifidianana. Edena Elia no mitatitra ny vaovao teo amin'ny sary ny tahiriny aina ranariny iriny. Mitombona ny mety sy ny fikorontanana ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana kominaly amin'ny 17 Novambra izao ho ny mpikambana eo anivon'ny MCF na ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin'ny osika sy ny alabato nandritra ny fifidianana. Efa tongotra vao mandray fanapa-kevitra ny governemanta hatreto mbola tsy milamina mikasika ny lisy mpifidianana. Raha ny lalàna zany
mikasika ny feny manam-pifidianana izay milaza fa tsy azo kitihina nisy mpifidianana manomboka amin'ny voalohany volana desambra ka hatrany amin'ny 10 volana May amin'ny taona diavana. Amin'izao nefa ny CNI dia manome baiko hoe kitihina misy fantsiana atao ho an'ireo olona izay nifidy tany amin'ny filoham-pirenena ka tsy tafiditra tao amin'ny fifidianana solombavam-boaka dia hoe zana averina indray ao anatin'izay fifidianana izay. Izay zany ihany hoe inona marina ny tena zavatra misy voahaja velona lana sa tsy voahaja satria any amin'io voalohany volana desambra io misokatra ny révision ny liste électorale dia any amin'ny farany volana janvier manomboka février vao tokony mipetraka ny ataontsika hoe liste provisoire dia liste définitive moa zany any amin'ny volana avril ka hatramin'ny 10 volana May. Izay zany antony anankiray ahitana sahady hoe hoakamehana ny resaka fifidianana communaly. Ankoatra ireo anefa notakiany ity hetsiky ny olom-pirenena ity hatrany ny tokony hanesorana amin'ny toerana ireo tompony andraikitra tsy naomby tao anatin'ny fikarakarana ireny fifidianana farany teo ireny mba tsy hiverenany lesoka toy ny teo aloha intsony. Raha tsy vita madio aloha ny zavatra tsy nety teo aloha mba tsy ho lasa fomba ndrazana eto amin'ity firenena ity ireo tsy fitezana ka ahitsy ary rehefa tsy vita ny manitsy azy ovay ireo mpitondra nanao tsy mety ireo ka sao dia hoe le mpitondra na ny CNI na ny ACC na ny SED na ny filompokotany zay nahitana lesoka rehetrarehetra ovay. Amin'izao fotoana izao dia manatanteraka fitetezam-paritra ny mpikambana eo anivony MCFI ka any amin'ny faritry Fianarantsoa indray no anaovan'izy ireo ny fampahafantarana ny hetsika amin'izao. Mariana moa fa tsy niresaka osoka sy alabato tamin'ny fifidianana ihany no toeriny reto MCFI reto fa indrindra ihany koa ny fitantanan-draharam-pirenena ankehitriny izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Mifarana eo ihany koa ny vaovaontsika tamin'ity matonaly ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa.